Gazety mpiseho isan'andro misa telo eto Antananarivo no namoaka ny vaovao. Ity io orinasany James Andrianalisoa, tale jeneraly ny ACM, manana ny foibe toerany any Paris io. Aero Safety and Environment Consulting no anarany. Raha ny antota taratasy rehetra, ity orinasa ity no nampiantsoroana ny famoahana ny Air Madagascar anatin'ny listra be ny vondrona Europeanina. Fisokajiny izay nandrarany fiaramanidina ity kampany ity tsy hisidina ny lanitra Europeanina. Ankoatran'ny mahatale jeneraly ny ACM azy, iza moa James Andrianalisoa. Ny alohany nanendreny ny gouvernementazy tantana ny aviation civile de Madagascar, mpanolotsaina manokany filohan'ny Republika ankehitriny ity filohan'ny Aero Safety and Environment Consulting ity, ambonin'izay aza tena isan'ireo tanakavanany mihitsy. Tsy mpanolotsaina fotsiny ihany, iray tamin'ireo ekipan'ny fampelezakevitry era-jandarmampianina ary isan'ireo mandrafitra ny birao politika ny antoko eo amin'ny fitondrana, ny hery vaovaon'ny Madagascar. Nisy fotoana koa aza efa niantsoroka ny andraikitry ny tale jeneraly ny Air Madagascar. Fa ny tena zava-doza, ny resabola manodidina ny asa nampiantsoroany ity orinasany tale jeneraly ny ACM ankehitriny ity. Raha ny vaovao navoaka ny gazety mpiseho isan'andro vitsivitsy teto Andrenivohitra, tafakatra 4,95,7 euro, izany hoe manodidina ny 2 miliara ariary ny vola niditra tamin'ity orinasa ity ho an'ny taona 2023 avy tamin'ny asa nampiantsoroana azy dia ny famoahana ny kompania Air Madagascar anatin'ny listra be ny vondrona Europeanina. Amin'io vola io, karaha manimpitantana azy izay tsy hafa fa ny tale jeneraly ny ACM ankehitriny ny 3,3 euro na 1 miliara ariary mahery. Vola miopapana eo masin'ny olo-pirenena tsotra mitrongo vahoomana. Inona ny anjara andraikitra ny raisiny Hugues Ratsferana, tale jeneraly ny Air Madagascar teo aloha izay efa mitazona ny toeran'ny mpanolotsaina manokana filohan'ny Republika tamin'ity raharaha ity? Hatraizany any Henri Rabary-Njaka, tale ny kabinetra ny fiadidinan'ny Republika sady filohan'ny flankevim-pitantanan'ny Air Madagascar ankehitriny. Ity mpisolovava frantsay ity izay nisahana ihany koa tamin'ny fotoan'androny ny toeran'ny mpisolovava ny kompania Air Madagascar, ary farany sady tena lehibe, hatraizany anjara andraikitra sy toeran'ny filohan'ny Republika izay sady minisitra ny vola tamin'izany fotoan'izany no filohan'ny tarika ny flankevim-pitantanan'ny Air Madagascar ihany koa. Tena tsy nahafantatra ny fisian'izao raharaha zao ve izy ireo? Baraingo maro mipetraka iandrasan'ny olo-pirenena ny taky fanovana valiny ankehitriny.